tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny Aingo sy Etija. Manahoana Aingo a? Manahoana Tija? Tafiara aketo indray tsika amin'ny rahavavy a. Resaka hafa kely ny resantsika androany satria naharay fanontaniana be dia be tato ato mikasika ny hoe ohatry ny ahoana ny fanaovantsika an'ity podcast ity ahoana ny fanomanantsika an'ilay izy ohatry ny ahoana ny eo ambadimbadika ao mahatonga an'ilay izy ho lasa feo dia ho henon'ny olona any amin'ny izay toerana rehetra afaka henon'ny olona azy tamin'ny farany teo izao ilay zara fahavalo nanomboka nataontsika tamin'ny YouTube ilay izy dia nataontsika tao amin'ny Facebook ilay mendrika video ilay izy kanefa feo ihany fotsiny eny. Dia izay no tiantsika ampahafantarina ny mpihainao antsika androany hoe inona mahasamy hafa an'ilay podcast amin'ny video tsotra sy ny ohatran'ny hoe zara hafa izany amin'ny videona ohatran'izany sy ny hoe inona ny ataontsika ahatonga an'ilay izy ohatran'izao ho henon'ny olona. Inona ny azony Aingo ambara? Ny podcast zany aloha zara hevitra ilay izy fa feo ny henonao dia mifampanontany hoe misy fanontaniana mipetraka dia mamaly dia misy olona mamaly mitondra fanazavana amin'ilay izay lohahevitra resahana eo. Dia nanomboantsika izao tamintsika nanao an'ny hoe andao aratsika ianao ve tia manao podcast izay izao ny fanontaniana petraka tijana tamin'ilay voavoalohantsika resaka hoe dia ie za tia manao podcast tamin'ny oktobra dia hoe tianao ve raha ohatritsika miaraka manao podcast dia ie dia ohatr'izay ilay izy dia teraka ny afaka podcast dia mahasamy hafa anazy amin'ny video fotsiny ny video misy sary hitanao eo izany ilay olona miresaka izay dia misy ny atao hoe video podcast ilay feo iny ihany ohatran'ilay avoakantsika amin'ny Facebook sy YouTube izao ilay feo iny ihany fa ohatran'ny anay izao ataonay hoe misy logo fotsiny ilay izy fa rehefa tena hita ngamba ilay olona rehefa hita ve ny tarehan'ilay olona dia mbola podcast ihany izy amin'izay Tija sa ohatran'ny hoe tsy podcast intsony izy amin'izay satria ny tena hoe nanomboan'ilay izy dia karazana miendrika MP3 azo alaina ireny ilay izy dia henoina ivelany izany. Ny tena mahafinaritra ana amin'ilay podcast izao rehefa mihaino zavatra ohatra izao hoe mihaino zavatra amin'ny YouTube ianao ka hidianao ilay telefaonina dia tsy henonao intsony ilay izy. Podcast raha mandeha ary ianao dia henonao ohatran'ny mihaino hira ihany ianao fa henonao ilay izy ohatran'ny hoe mihaino radio izany fa tsy radio fotsiny ilay izy fa miendrika ohatran'ny hoe azonao alainao MP3 na ohatran'izany. Dia ny tena nampalaza an'ilay izy tamin'ny pandémie tamin'ny Covid-19 vao nanomboka mihitsy dia nalaza be mihitsy ny podcast talohan'izay efa nisy fa vao may izany nirongatra be ilay izy tamin'izay dia izay angamba ilay tantara kely sombintsomby mikasika an'izay fa ny tena nahatonga nahaliana hoe hanontany an'i Aingo momba ny podcast hoe hanao podcast ilay resaka ataon'i Aingo amin'ny Aody Madagasikara ilay mamaky boky dia alaina feo dia zaraina tsy mitsita ny endrika fa ny feo fotsiny dia hoy izay hoe tia olona tia tena olona tsara manao podcast dia izaho koa moa nefa fa ela be ny tia hanao podcast niaraka tamin'ny olon-kafa fa tsy totosa moa ilay izy dia ohatran'ny hoe nitsiry teo izany ilay fiara-miasa dia nanomboka ny resaka dia samy vonona dia raikitra.
Efa nresantsika tamin'ny zara faharoa angambany izay ny hoe inona ny dikan'le afaka aloha iny tsy idirantsika fa ny avy eo amin'izay le roa hevitra fampiresantsika ahoana ny fanaovantsika azy zaraintsika amin'ny mpiainaontsika hoe ahoana ny mikandoantsika amin'ny rahavavy amin'ilay izy a samy mandefa hevitra dia matetika izany resahana eo amin'ilay fotoana resahana mialoha aloha ilay izy dia avy eo jerena hoe metimety amin'ilay azo resahana ve sa tsia efa misy loha hevitra vitsivitsy izany hoe tiana resahana mialoha rehefa vita iny dia ampiany arak'izay ihany ilay izy sy ny hoe tsara henon'ny mpiainaontsika hoe tsika sy haingo a tsy anaty studio ary tsy miray tanàna tsy miray tanàna izay hazavaan'ny mpiainaontsika misy haingo safady ny elanelana misy anestisa izany ho an'izay te halala dia mety eo amin'ny adiny roa raha mandeha avion sa adiny roa sasany raha mandeha avion izay ny elan'anestisa dia state samihafa misy anay fa tsy miaraka izay style izao mbola tsy mifankahita masomaso hoe vatana hoe io tiza io hiaingo fa ny fankahitanay sy tiza dia eto télétravail 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 izay le zara farany teo moa le fahavalo niaraka tamin'ilay vahintsika fa hiaingo a zaraiko amin'ny mpanaraka antsika hoe aiza misy any haingo tsy maninona zao aty Colorado somary fa tia amin'ny faritra andrefana États-Unis raha mahatadidy an'ilay resadresaka hoe Far West ireny resaka Dalton sy Lucky Luke ireny nareo tamin'ny mbola kely dia aty amin'ny party ino misy anahy dia za aty ambonimbony aty efa manakaiky ny Kanada ary mangatsika ohatran'ny Kanada koa ny aty ambony aty a lazain'ny olona fa aty Kanada foana moa za ny havana sy ny namana Madagasikara mety ohatra any Kanada satria misy ranomandry be foana matetika ny sary alefako a fa tsy dia mangatsika aty aminay aty fa mafana tsara efa zatra tsy maninona le atsika dia misy elanelana adiny iray tsika izany raha décalage horaire izay koa adiny iray tsy mitovy foana no nanaovantsika an'ilay fakana feo ohatra zao any amin'ity izy amin'ny roa sasany aty amiko aty amin'ny ray sasany azonareo an-tsaina ohatra ny ahoana ilay fandrindrana an'ilay resaka ora atao rehefa miaraka izay sy tiza Ankoatran'izay a makafeo izay a amin'ny alalan'ny Zoom dia iny izany a alainay un peu ilay izy a enregistrena dia iny feo iny izany a no mbola amboariny haingo izay tena mahay be mihitsy amin'ilay fandrindranan'ilay tena andaniny fotoana be mihitsy a hisorona daholo izay azava ho azy nge haingo tena malalazy kelikely fotsiny angamba fa tsy atao en-détail. Tamin'ny voalohany izany izay mbola tsy hainay ilay hoe inona avy ilay karazana logiciel na app fanaovana podcast ohatran'ny tena tamin'ny izay nanomboka n'izy ity izany dia nozy ity iza hoe za tsy mahay an'ilay podcast toy izay za eny ara lofa fataoko ny resaka teknika za koa amin'io izany nefa ohatran'ny be finoana be fotsiny hoe haiko rangahy io na mbola tsy nataoko ary dia tamin'ny voalohany izany ohatran'ny hoe atao tanana daholo ny fanaovana montage manatambatambatra an'ilay feo manala an'ilay miankana sy ny tariny fantatsy aoriana izay misy karazana apps sy software afaka anaovana izay dia misy zao ohatra hoe
raha miresaka izay ohatra hoe 20 minitra dia raha ampidirina amin'ilay software ilay izy mety mihena lavitra be an'izay 20 minitra izay a. Rehefa miala ilay miankana sy ilay paozipaozy kely eny antenatenany iny. Izay ngambany. Izay ilay resaka lafiny teknika dia rehefa vita izy dia verina mankany amin'ity izy hoe manahoana ny fahifidian'ilay ity ohatra hoe ity fizarana vitantsika anankiray ity dia ity izy no miteny hoe inona ny ataony ity zao ity izy miteny hoe mety mety na ana dia enoko hoe mety na mety amboarina eto. Na hoe ny votoatin'ilay izy amin'izay izany dia amboary ny hoe ahoana ny hiprezententsika azy no anehoantsika an'ilay izy ny mpanaraka dia ohatra ohatran'izay ilay izy dia mpanaraka eo tsika hoe kena ve sa tsia. Dia efa tantara hafa koa rehefa manam-bahiny tsika satria ny fandrindrana an'ilay fotoana mampety an'ny rehetrarehetra sy ny sisa koa mbola tsara jerena koa ny ohatran'izay izany dia ino no somary ohatran'ny challenge kokoa satria tsika ny rahavavy afaka ohatra hoe afaka menaretsika izao na rehefa avy eo dia mora kokoa iny. Fa rehefa ilay misy olon-kafa dia somary ohatra hoe mety ohatra hoe amin'ny alina tsika manao an'ilay fakana feo na any antenatenan'andro be satria ohatra hoe amin'ny alina any amin'ny toerana misy an'ilay olona. Misy fizarana anankiray izay izao Madagasikara sy Irlande ny vahiny no misy ny vahininay dia amin'ny alina any amin'ny zareo izay no miresaka. Nefa amin'ny atoandro be tena hoe vao maraina vao manomboka ny andro aty aminay. Dia ohatrohatran'izay ilay anankiray koa iango ilay hoe ilay vidéo farany teo izao ilay vahintsika ilay zara favalo afrina nanaovany haingon'ilay vidéo total. Tena total n'iny ngamba fa raha fakely iny adiny 4 sasany. Izany hoe tena asa be ilay izy, asa be izany ao ambadika. Asa be ilay izy. Asa be. Tena mila hoe mila patiente be manao an'ilay izy fa tsy haiko aloha hoe raha ohatra hoe mety misy hoe tena hoe software hoe tena hoe efa tena raitra be ngambany dia mety ohatra vetivetika fotsiny manao an'ilay izy fa izay koa moa sady mianatra manao an'ilay izy moa izany dia andramana daholo hoe arito indray tsara, arito indray ohatra ny metimety kokoa noho ilay taloha dia tena manandrana be dia be ny ataonay ato. Dia rehefa vita moa izay dia mbola apetrakintsika amin'ny site koa ilay izy dia ilay site ilay Podbean no apetrakintsika manuel aloha ilay izy voalohany indrindra ilay any amin'ilay tambazotra hafa dia ohatran'ny hoe tonga dia efa voazara automatika any amin'ilay sasany kanefa ny sasany tena tsy maintsy atao tanana ohatran'ny hoe ilay YouTube, ilay Facebook sy ilay SoundCloud. SoundCloud. Ny Podbean izany nahafinaritra anay anazy ilay izy tonga dia misy an'ilay distribution automatique ohatran'ilay lazain'ity zato izay. Fa misy indray nefa ny hoe te hahazo visibilité kokoa izay any amina site hafa dia izay izay nahatonga anay nanokatra an'ilay any amin'ny SoundCloud sy any amin'ny YouTube. Dia ny Facebook moa izany vao nataonay vao omaly koa. Hoe aleo atao karazany mena safidy maro izany
le olona mpanaraka mba moramora aminy kokoa ny miaino an'ilay podcast zarainay zaraintsika. Ia, dia ny tanjontsika amin'ilay izy indray mandeha isaky ny 2 herinandro eo mandefa fizarana anankiray hatrany an-tranontsika. Izany hoe ity izao mety ho elaela vao petraka satria tsika efa manana anankitelo efa milahatra manam-bahiny sy ny sisa. Dia arak'izay hatrany. Ny lohahevitra dia manodidina ny fifindra-monina, fifandraisana, fiarahamonina, ny vehivavy sy ny manodidina an'ireo. Kanefa ny vahininay koa dia manana safidy hoe inona ny tiany zaraina sy ny hoe afaka zaraina satria momba anazy ilay izy. Fa ny tanjonay moa dia mampafantatra sy hoe manomboka miresaka zavatra tsy dia firesahana loatra, tsy dia mahazatra ny olona loatra no miresaka azy kanefa tsy hita hoe maninona moa tsy resahana. Dia ankoatran'izay manome fahalalana mahafaka an'ilay podcast dia omena fahalalana be ny vahininay izany hoe inona ilay ohatran'ilay tenenity hoe inona ilay tiany resahana, misy zavatra mety tsy tiany ve ohatra hoe anontaniana ao anatin'ilay resadresaka ataonay miaraka aminazy. Amin'izay izany ny tanjona hoe mba mora amin'ilay fizarana fa tsy hoe misy fanerena ankolaka na ambadika efa aty aminay. Dia ny tsara marina koa hoe ezahanay ho latsaky ny 30 minitra hatrany izany ilay zaranay satria ny fotoana moa volamena ary hoe tianay izany hoe kelikely nefa misy azo raisina. Tsy lava be izany nefa misy azo raisina, misy zavatra azonao raisina tsy kelikely eny rehefa mizary izay. Izay angambany. Afaka manafanentanana hoe manentana izay maniry ho vahininay sy tia izany andefa mesazy eto amin'ny page-ny Facebook. Afaka. Na ny malagasy nomady na ny misoasoa mety raha izany mihitsy na mandefa mesazy personnel aty aminay amiko na any amin'ny tia dia mamaly anao izay rehefa avy eo hoe ahoana ny roviana, inona ilay dia mamaly anao izay rehefa avy eo dia hitantsika hoe inona ilay fizarana mety ataonao satria mety mahasoa ny hafa. Ary tsika tsy raisitsika daholo izany rehefa olona manana hevitra, tsy misy hoe tsy maintsy olona malaza ihany na olona manam-pahaizana amin'ny zavatra sehatra anankiray raisinay daholo rehefa hoe mazoto sy afaka mizara ka hoe linana ianao an'izany miaraka aminay dia raisinay an-tanany roa daholo. Zay sa tsy marina izany haingo? Izany mihitsy. Izay izany miverina eo amin'ilay hoe afaka ny titran'ilay podcast satria misy zavatra hoe tsy azo resahana tany ambadika tany nefa mety ilay izy omena sehatra mba hahatonga antsika olona afaka. Izay ngamba azontsika mezana anazy. Tena mety izany, marina izany. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao
amin'ny resaka manaraka indray.